Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Nisy vaovao maly nivoaka tamin'ny fahitalavitra TV+ Madagasikara izay niresaka mahakasika ilay volavolan-dalàna momba ny fanalan-jaza ary dia nitondra fanazavana tao ilay solombavambahoaka izay topon-kevitra amin'io volavolan-dalàna io. Ary dia manasa anao anaraka hijery ity vaovao ity miaraka amiko satria dia misy famakafakana ataoko ao anatin'izany. Ity volavolan-dalàna ity izay mariako fa tsy vaovao satria efa tamin'ny taona 1724 no efa nentina teo anivon'ny antemeram-pirenena izy io fa tsy lany izy tamin'izany fotoana izany. Ary dia izao entina miverina izao indray izany izy mba hodinihana sy olaniana ka dia andao ho arahantsika ilay fanazavana. Atsindika ho fanomezan-dalàna hampanaiky ny fanalan-jaza ary tsy mitovy amin'ny fanalan-jaza malalaka. Ny tolo-dalàna ho an'ny fanalan-jaza noho ny fahasalamanana ny interruption thérapeutique de grossesse ho ny solombavambahoaka Marsy Golamali. Zay zany aloha dia efa marihana tsara ety am-piandohana hoe zavatra samihafa mihitsy ilay fanalan-jaza malalaka sy ny fanalan-jaza noho ny fahasalamana izay resahana eto ilay hoe interruption thérapeutique. Kanefa rehefa tena mandeha ny fanazavana rehefa avao dia ho hitantsika fa afangaro atambatra ampitoviana ihany ilay izy fa tsy sarahana izany. Natao an'ireny tratrany tsy fahasalamana mitondra voka, reny mitondra voka noho ny fanolanana na reny salamasaina ary zaza hita fa sembana boka na misy aretina any am-boaka ny lalàna ho ity solombavambahoaka ity. Zay, ilay izy zany dia faritana mazava tsara. Eny amin'ny titre aloha dia hoe interruption thérapeutique, resaka momba ny fahasalamana. Nefa dia gaga isika fa rehefa tany saina ilay izy tafiditra ao daholo hatramin'ny hoe raha nisy nanolana ilay renim-pianakaviana efa fahasalamana ve izany? Nga raha ohatra ka nisy nanolana moa ilay vehivavy dia atahorana ve ny ainy ho faty? Dia tahaka izany koa hoe raha sembana ilay zaza ao am-boaka dia manana safidy izany ilay renim-pianakaviana ampitsahatra ilay fitondrana voaka na koa hoe marary ilay zaza ao am-boaka ao. Manina izy ny tsy avela ho teraka na ho tsaboana sy ny fa tsy hoe alao izy aloha vonoina fa marary izy sao dia maty sa hoe ahoana? Dia tahaka an'izany koa hoe raha ohatra ka tsy salamasaina ilay renim-pianakaviana dia afaka atao koa izany manatsahatra ilay fitondrana voaka satria tsy salamasaina ilay renim-pianakaviana. Dia nefa ny be mihitsy ny renim-pianakaviana izay tsy salamasaina fa niteraka zara mahafantatra mihitsy hoe nisy niteraka kambana fa dia mahagaga hoe izany no atao volavolan-dalàna. Tolony ihany koa ny lalàna ho fiarovana ny mpitsabo tsy maintsy mandray andraikitra manapaka ny voga ohatra ny fanazavana fitiavana toy ny firazata. Dia izay koa izany no natao hoe fiarovana ny mpitsabo tsy maintsy mandray andraikitra. Nasiana lalàna mihitsy izany hoe tsy maintsy terena izany ny mpitsabo, tsy maintsy andray andraikitra. Ka raha misy olona izany tonga ka miteny izy hoe tao anatin'ny ekografia hita fa tsy salama ty zaza ity na ohatra ka hoe sembana ilay zaza dia manana safidy izany olona hoe ho alàna ilay izy ary ny dokotera izany tsy maintsy manatanteraka amin'izay fotoana izay. Tsisy resaka intsony na inona ny freanao na inona ny fivavahanao na inona ny faharesen-dahatra fa tsy maintsy ianao izany ary na mafisin'ilay plaza vaovao mihitsy hoe tsy maintsy mandray andraikitra. Dia izany ve natao hoe fiarovana ny mpitsabo fanerena azy hanatanteraka zavatra tahaka an'izany. Tafakatra fito hoe tsy isan-taona ireo vehivavy voatery tsy maintsy miditra hopitaly tsaboana vokatry ny fanalan-jaza tsy totosatra amin'ny farany araka ny tatry ny OMS. Dia afara amin'ny fahafatesana mihitsy ny fanalan-jaza tsy vita araka ny tokony ho izy araka ny tatry ny solombavambahoaka ny district Anjiombe. Zay zany aloha isan'ny taremarika izay entina anohanana ity firehakevitra ity hoe fitoetsy ny vehivavy izay manala zaza dia tsy vitatra amin'ny farany izy dia miditra hopitaly mihitsy satria ny elakelan-trano moa tsy ara-dalàna izany ilay ahafahana manao ilay fanalan-jaza dia ampidirina miditra hopitaly dia misy mihitsy ny maty amin'ireo olona ireo. Dia izay no ilazako amintsika hoe afangaro ilay izy. Ireo olona fitoetsy miditra hopitaly isan-taona ireo ITG daholo ve ireo? Sa misy IVG koa amin'ireo? Be dia be amin'ireo no mety hoe vehivavy izay 17 taona izy dia be voka dia mbola te hianatra dia manala zaza dia tsy vita araka ny tokony izy dia miditra hopitaly ao anatin'io taremarika io. Ka nahoana ny tonga dia afangaro ohatran'izany. Azay mahatonga amin'ny teny hoe raha fa samihafa ilay izy dia aza afangaro. Rehefa tsy mitovy ilay izy dia aza atambatra. Fa manjary atambatritsika ny zavatra tsy mitovy. Fa raha tena te hamoaka taremarika ianareo dia taremarika resaka momba ny ITG fotsiny avoaka ny amin'ny hoe firy ara izany nisan'ny vehivavy izay hoe nanana zanaka izy satria terapeutika ny resaka dia nanana zanaka izy ka hoe sembana ilay zaza tao am-boaka dia natahorana izany ny ain'ilay reniny vokatry ny fitondrana ilay zaza ka na koa hoe nanala zaza tany ambadika tany izy dia tsy vita araka ny tokony izy ilay izy dia niditra hopitaly mihitsy izy na maty mihitsy izy na firy nisan'ny olona tsy salamasaina izay nitondra voaka
dia avy eo nalany tany ambadimbadika tany le izy a dia niditra hôpitaly mihitsy izy na maty mihitsy izy na firy nisan'ny olona zay voaolana satria tafiditra ao anatin'izany daholo le izy mahagaga ohatrany hoe ampidirina fotsiny aloha le hoe ITG fa tafiditra daholo hatramin'ny resaka fanolanana hatramin'ny zavatra isan-karazany dia aza tambatra amin'ilay taremarika ny ITIVG le izy le interruption volontaire fa rehefa iresaka anareo a satria zavatra tsy mitovy ireo a dia taremarika na ITG fotsiny ampiasaina fa izany fitoetsisa taona zany a tsy ITG daholo tompoko zany na intsiny anefa ny resabe momba ny tolo-dalàna ho an'ny fanalanjaza no ny fahasalamana mandeha amin'izao tsy midika eo fanalalana ny fanalanjaza eto Madagasikara ny tolo-dalàna fa ho an'ny sokajiny olona voafaritra mazava zay aloha zany nambarana hoe tsy midika le izy hoe fanalalahana fa za dia miteny amintsika amin'ity an'io ity fa varavarana isokafanao amin'izay fanalalahana ny fanalanjaza zay io satria raha misy olona zany a efa tia hanala zaza fotsiny izy ka tiany tena hoe any amin'ny hôpitaly izy ny manala zaza dia afaka midéclarer fotsiny izy hoe nisy nanolana tary ambadiky ny fasana tary a tsy hitako le nanolana hafa nitsoky izy dia zay zany a ahafahana miteny manao hoe ay nisy nanolana ianao dia be voka andao alana ary le zaza zavatra ohatran'izany no vokatra terak'io rehefa avy eo ka dia mila mandinika sy mitandrina tsara tsika riavana hoy ny fanazavany ity solombavam-bahoaka lanto amin'ny distrika Antsiombe ity izay manana ny finoana katolika zay keo aloha dia tena mahavariana hoe katolika nambara ato anatin'ilay fanadihadiana mihitsiny ary matoa fantatry ny mpanao gazety zany a dia izy zany mety ny teny hoe zany katolika mihitsy afaka atao tsara mihitsy ary tena tsara ny mirehare ny amin'ny mahakatolika anao sy ny mahakristiana anao fa tsy amin'ny zavatra ohatran'izao satria ny finoana katolika dia aoka zava-tsara fa tsy mbola manaiky ny fanalanjaza na inona antony ary ny katolika maneran-tany io fa tsy hoe ny katolika any amin'ny distrika Antsiombe dia manaiky fa naiza rehefa katolika ianao a dia tsy manaiky an'izany ny finoana katolika ka tsy mety le izy fa zavatra contradictoire zany hoe iza mirehare ny mahakatolika nefa le zavatra irehare avako a zavatra mifanohatra amin'ny valeur zay tazomin'ny fiangonana katolika ary zany koa raha ireherentsika ny mahakristianina atsika dia tsy amin'ny zavatra ohatran'izao satria ny Andriamanitra zay ivavahantsika dia Andriamanitra tsy manome alalana antsika olombelona zany ao anatin'ny baiboly manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny apokalypsy amin'ny olona hamono olona zany Andriamanitra rery ihany ry havana no manana fahefana anaisotra ny ain'ny olona satria izy no tompony aina ary raha mahita anao misaotra masina hoe nisy vonon'olona tatsy dia Andriamanitra manana fahefana amin'izany fa ianao aza mampitovy ny tenanao amin'Andriamanitra fa itsika dia tsy namorona atsika fa noforonina ka ny dikan'izay tsy manana fahefana anala ny aina izaniza mihitsy nitsika io lalàna io aloha mbola tsy mitovy amin'ny hoe IVG dia jereo foana zany fa manomboka miteny izy toy hoe io lalàna io aloha dia mbola tsy mitovy zany fa mbola hitovy ihany ny dikan'izany zany hoe le IVG moa dia le hoe fanalanjaza malalaka le hoe volontaire mihitsy zany interruption volontaire dia tsy mbola mitovy izy afa raha hoe tsy mitovy a fa ny filazana hoe mbola tsy mitovy a dia efa hitanao tendance zany efa hitanao sahady zany le tanjona ao anatin'le izy hoe ny ao tonga amin'izay IVG zay foana ny tanjona ary io dia raha antsika malala fa be dia be ny firenena zay efa nampiatra an'io fa manomboka amin'io ITG io foana le izy fa avy eo mitendre vers amin'io IVG io ihany foana ny fangatahana avy eo jerevy daholo ny commentaire mireny publication samihafa momba ny fanalanjaza reny fa resaka tena hoe interruption volontaire ny tena tadiavin'ny olona ka dia atomboka amin'io le izy ary tsy gaga mihitsy ara tonga dia niteny izy manao hoe tsy mbola mitovy io aloha zany hoe pas encore na hoe not yet fa tena mbola ho avy zany a zay mihitsy ny tanjona ary ho amafisiny io any amin'ny farany ty fanadihadiany ity hoe le resaka interruption volontaire ihany a no tena tanjona ambadiky le izy le izy hoe tena hoe avortement libre fa le ITG dia ataoko hoe avortement am'le olona am'le reny na le zaza zay tratrany tsy fahasalamana zay tratrany tsy tokony hanao an'izay zany aloha zay zany ny famaritana an'le izy hoe thérapeutique ary marina zay le hoe thérapeutique zay hoe resaka tsy fahasalamana zany resaka thérapeutique zany kanefa dia anome ohatra izy dia eno eny ohatra kosa hoe tratrany viol inona moa ny idirany tsy fahasalamana amin'ny viol fangara ohatra ka nisy nanolana le olona dia atahorana zany ny ainy ho faty izy raha mitondra ny voakio mety ho tratrany déception izy na tratrany dépression izy fa tsy zany mihitsy no atao motif fa afaka soutenevana izy amin'ny resaka soutien psychologique
na koa hoe alapiny izy hitondra nyny voaka iny a de karakara be deaibe ny karazana fikambanana zay afaka mandray atanana azy ny ihany koa afaka mandray atanana ny zaza iny rehefa teraka rehefa avy eo iny zaza iny fa tsy hoe andeha ho asorina le zaza zay no atao vahaolana zany a na ny inceste zany zay koa zao le inceste rehefa tsy tianao le zaza satria tsy nety taminao de izao misy olona be deaibe ravana tsy miteraka tena misahirana tena mijaly mihitsy ka ataoko fa azo atao tsara mihitsy rehefa tsy tianao le izy a de omenao aterinao amin'ireny fikambanana reny de omena atsangan'ireny olona reny ary ny fisian'ny olona anankiray eto ambonin'ny tany a de Andriamanitra mihitsy ny tompony antokany amin'izany ka aza simbaina aza tsahatra ny famoronana izay ataon'Andriamanitra fa misy programa daholo ny olona rehetrarehetra izay teraka eto amin'ity tany ity hoe viole ny olona zay fady na io mo ratsy daholo na fady izy na tsy fady izy fa rehefa hoe viole indrindra koa mbola olona akaiky anao koa no manao an'izay a de vao may ratsy zany rehefa viole zany rehefa viole fotsiny a ka na ohatra zany ka misy mpivady afaka hoe miteraka fa minenina izy de tsy te hiteraka ntsony a de déclareny ohatrany hoe viole fotsiny le izy a de zay azo esorina amin'ny fomba ara-dalàna zany le izy amin'izay fotoan'izay na inona zany satria safidin'le olona zany ny anatsahatra ilay voaka amin'izay fotoan'izay dia le izy io a tena hoe fiarovana an'le re sy le zaza sy le mpitsabo de zay aloha de mahavarina hoe inona moa ny arovana an'le zaza ao anatin'izany inona le fiarovana an'le zaza ao anatin'izany ny famonoana azy ny fampitsaharana ny ainy ve no atao hoe fiarovana an'le zaza izany ve natao hoe fitiavana ny fitiavana ve de fandatsahanaina olona zany hoe tiako le zaza ho arovako de aleo vonoina izy fa sempana arovana le zaza de aleo vonoina izy fa marary na hoe tiana le zaza de arovana izy a de aleo a taperina hatreo ny ainy ohatran'izany le izy ka tena mahavarina le filazana hoe fiarovana an'le zaza le izy ary fiarovana ny mpitsabo arovana amin'ny ahoana moa ny mpitsabo arovana mpatsianao an'le avortement provoqué any amin'ny sisisiny tsony zany fa de hoe omena sehatra malalaka mazava tsara ara-dalàna tsara anovana an'le izy zany ny fiarovana atao amin'ny mpitsabo zany hoe omena lalana zany ny mpitsabo anao an'le izy raha izay zany nydikan'izy de hoe izay zany hoe fiarovana ny mpitsabo hoe mba tsy ataony any amin'ny clandestin tsony ve sa hoe ahoana ny hoe iarovana ny mpitsabo ao anatin'le izy de tena mahavalananina le izy ary tena mahamperitrehitra hoe ina marina ny tena tantsona ao ambadiky le izy eto amintsika zay mbola manana an'le lalàna atsika le eo amin'le code pénal mbola voaveriko foana zay a le article 317 zay tsy mamela na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona na tranga inona na tranga inona ny hoe hampitsaharana voka na anaovana an'izany avortement zany ka zany lalàna zany tsy voatery tsy maintsy ovany fa azo atao tsara mihitsy mbola miazona an'izany lalàna zany ary tsy adala mihitsy zay nanao an'izany lalàna zany tamin'ny fotoan'andro fa tsy hoe rehefa tonga de isaky misy député miditra ao de tsy maintsy ovana foana ny lalàna eto amin'ny firenena sy ny tany sy ny fanjakana fa afaka mbola tazomy zany ary tsika tsy tokony ho influencer ny firenena ty ampitan-dranomasina na ty ivelany mihitsy fa afaka mijoro amin'izay maha izy azy atsika foana tsika malagasy fa tsy voatery anaraka zay ataon'ny firenena mandroso araka ny heverantsika azy fa be deaibe no heverina fa fandrosoana fa fivarinana kady izay zava-misy mihitsy amin'izao fotoan'izao ka mila mitandrina sy mijery tsara tsika de fa indrindra koa le zaza efa fantatra sahady hoe sembana izy avy any anaty kibondreniny indrindra koa izy zany hoe zay koa zany anisan'ny tena zava-dehibe mihitsy hoe rehefa sembana le zaza fantatra hatrany kibondreniny hoe sembana de maninona izy raha sembana nga izy tsy manana zony ho velona de tokony hoe sorina ve izy zany satria sembana fa ngan'izay zaza sembana tsy manana zo ho velona afaka miteny zany ray aman-dreny hoe zay rangatsy de taiza sembana fa de raha sembana ny zanakay de ho alanay de zay zany le lalàna ohatran'izay zany le izy de tena mampalahelo tsy tokony hoe raha voateraka izy mety misy possibilité afaty andrenina le zaza ara dia mba hisoroana zay de soroana diny mialoha zany atsahatra zany zay voka zay zany hoe atahorina zany sao de eo mpiterahany eo ony misy possibilité ahafaty an'le reny na ahafaty an'le zaza de mampalahelo i mahagaga zany hoe ahafaty an'le zaza zany hoe vonoina mialoha izy fa sao de maty eo ampiterahana ohatr'izay zany le izy sao de misy possibilité ahafaty an'le zaza de zavatra contradictoire ane zany de ohatr'izay koa le reny hoe sao de ho faty le reny eo ampiterahana zany de soroana mialoha zany resaka interruption na grossesse zany niravana tsy hoe any amin'ny 6e mois zany na 7e mois fa any aloha be ane zany de fa tsy maintsy atao fa misy fotoana zany tsy afaka atao tsony de izao mahagaga
any amin'ny fiandohana be any zany dia efa tsy maintsy hoe atsahatra sady le grossesse satria atahorana sao dia any amin'le fiafarany any amin'le accouchement sao dia izy complication ohatra be dehibe nefa teknika amin'izao fotoana izao ny fitsaboana sy ny samihafa izay atao ary na misy ara ny aretina samihafa izay mahazo ny vehivavy dia be dehibe koa ny karazana fitsaboana amin'izao fotoana izao izay atao ka tsy hoe trangana olona anankiray ohatra hoe nanao cardiopathie le vehivavy dia rehefa be voky izy dia tena nanao arrêt cardiaque mihitsy satria tsy compatible tamin'le fitondrany voaka ilay toe-pahasalamana dia tsy izay ka zay no andehanana hanomezana lalana hanaovana volavolan-dalàna mihitsy hanomezana lalana ny olona maro be hanala zaza dia manome varavarana ahafahan'ny olona manala zaza tsika tsy zany mihitsy ilay izy fa mila mandingatsika firy ny isan'ny olona tena hoe narary tena hoe tsy afaka mitondra voaka mihitsy izy noho le aretina fa tena hoe maty izy na hoe tena tsy compatible amin'ny mihitsy le fitondrana voaka aseo zay taremarika izay aseo zay taremarika izay fa ho hitantsika fa tsisy akory zany ary vitsy dia vitsy zany fa entina tsaromana an'ilay izy fotsiny le terapeutika fa avy eo zavatra be dehibe mihitsy ny tiana tsofoka ao anatin'izy io efa napetraka ny anivo ny antemeram-pirenena ny tolo-dalàna ka matsiary voakasika manokana amin'ny tolo-dalàna ireo solombavam-bahoaka vehivavy eto Madagasikara tsy ny solombavam-bahoaka vehivavy rehetra fa misy koa ny solombavam-bahoaka vehivavy izay tena mijoro ary tena hoe tohananay mihitsy ao anatin'izao ady ho an'ny aina zao satria matoa zay tsy hoe manam-potoana zay matoa manao an'izao video zao fa tena zava-dehibe zany ain'olombelona zany fa raha ohatra ka lany volavolan-dalao dia firy indray isan'ny zaza ho faty isaky ny isan'andro firy nisan'ny zaza ho faty vokatry ny faisiny volavolan-dalàna io dia izay no mahatonga hoe miady zay ho fiarovana sy ho an'ny aina ho an'ny zaza malagasy hoy ny fanazavany témoignage ary tena mampalahelo ny témoignagen'olona zay miantso anay mandefa message aty aminay ary misaotra hoe misaotra madame député fa nandrasana ty fa zahay efa voa mba tsy ahavoany hafa ie mampalahelo sy izy ianao fa tsy mba jerevana koa le alahelo nga tsy isy sentiment mihitsy amin'le zaza kely telo volana zany ane efa inona ny tsy ao anatin' zany dia ino ny tapatapahana pitehana esorona ao anatin'ny kibo tsisy sentiment mihitsy ve ny amin'izany raha mihitsy zaza zany ka hoe manana fahasembanana izy asa tsisy tanana fotsiny izy ohatra olona tokony firifiry ny olona tsisy tanana fa mivelona miaina tsara mihitsy fa dia tsisy sentiment mihitsy zany fa dia hovonona le zaza fa dia asa inona mampalelo anatin'le izy le hoe reny fotsiny zany nyjerevana ao anatin'le izy ka resaka mampalahelo koa le izy raha fa tena dinianao le resaka mihitsy ny tena mampalahelo satria misy fitiavatena anatin'le izy dia fitiavatena le reny fotsiny hoe le reny ihany nyjerevana fa ny zaza maty ateraka koa mba firy na metaremarika motsika teo hoe fitoetsy zany miditra hôpitaly mihitsy fa firy ny isan'ny zaza maty satria ireo fotsiny le miditra hôpitaly fa tsy fateraka hatramin'ny farany izy fa fitoetsy mahery koa zany ny zaza maty vokatry ho fanalan-jaza io ka zany koa mba mila jerevana zany fa tsy le taremarika an'le vehivavy ihany no raisina zay zavatra zay zany mba ilako hoe tanana amintsika rehetra tsika rehetra ao zy ianao fa izahay aloha dia tsy hanome tanana anao ao anatin'izany satria izahay ara dia hanentana ny olona sy ireo le fikambanana samihafa mihitsy hijoro hanohatra aneo hevitra manoloana zao volavolan-dalàna zao satria raha lano zao dia tena ampididoza ho an'ny firenena ry havana satria ny vehivavy ny eno tsara ty fehizateny farany zay omeny madame député ty reny zany rehefa hoe hiteraka tsy tokony hoe obligation fa tokony hoe zavatra sitrapoany hiterahan'le reny jerevo ny vehivavy osy izy rehefa hiteraka dia tsy tokony hoe obligation fa tokony hoe sitrapo no hiterahan'le reny zay zany tsika dia miverina eny amin'le hoe volontaire misy sitrapo volontéany zany no hoe hiteraka izy sa tsy hiteraka n'io zaza io tany am-piantona izy dia niteny hoe tsy mbola le IVG ty ozy izy le hoe interruption volontaire kanefa any amin'ny farany izy dia milaza manao hoe ny tanjona zany dia zao hoe ny vehivavy rehefa miteraka dia ny volontéany ny sitrapony zany le resaka ITG any raha ohatra ka hoe jerevana ngamba mety ohatra hoe misy olona zany izay tena tsy maintsy na hoe ajanona zany le fitondrana voaka satria asa manao cardiopathie izy ohatra dia tena tsy compatible amin'le grossesse mihitsy n'le izy na manao éclampsie foana izy ohatra tsy fantatra dia ny dokotera zany no manao prescription angamba no zany mbola tsy akeko zany fa angamba ny ohatran'izany hoe hoe ny dokotera zany manao prescription hoe ajanona le izy amin'izay fotoana tsisy resaka volonté an'le renim-pianakaviana mihitsy fa hoe najanona le izy satria no ny antony ara-pahasalamana fa tsy izany le resaka eto fa tena resaka hoe volonté an'le renim-pianakaviana mihitsy no jerevana volontéany
ka misy ny teny ambarany mpitsabo misy ny zavatra mety izy eo fa tsy hoe ny volonté ny olona no arahana fa raha izay dia IVG ihany le izy zany raha ny tena marina fa mialokaloka ambadiky ny ITG tsika ary zany daholo ny any aty ampitan-dranomasina raha fa efa fantatra le izy fa tsy hoe vaovao io akory manomboka amin'io ny fitiavana miapiditra ny resaka IVG io any Madagasikara ka mila sorohana teny zao mila mitandrinatsika. Manana iray volana andinihana ny todi-dalàna eo anivon'ny gouvernement araka ny fanazavana. Zay zany ao anatin'ray volana zany tsika dia manentana antsika ry havana mba hijoro hitondram-bavaka mba tsy ho lany zao zavatra zao ka vao tonga eo anatrehan'ny gouvernement fotsiny aloha dia efa voatsipaka avy hatrany izao volavolan-dalàna zao fa sady hiteraka olana be zao zao ty mpitsabo ary ny dikan'izay zany ho voatery zany tsy maintsy anao avortement amiko izy dia avortement foana na inona fa tsy hoe interruption zany avortement foana zany amiko ary indrindra ihany koa dia izao mampahafantatra maneo fanlakolosy ho atsika kristianina rehetra satria tadidio fa raha kristianina ianao miasa ny anatin'ireny na mitoetra amin'ireny androm-panjakana samihafa ireny ka ho tonga eo anatrehanao zao volavolan-dalàna zao dia tadidio fa ny Romanina 7:10 dia milaza mazava tsara fa mpanompon'Andriamanitra ny manam-pahefana rehetra ary zay mampanompon'Andriamanitra anao zay dia tadidio fa nomen'Andriamanitra fahefana ianao an'Andriamanitra ny fahefana dia indramina mpihindrana ianao ary mandritra ny fotoana voafetra ihany no azomanao ny fahefana zay omen'Andriamanitra anao io ka ho avy ny fotoana zay mbola tsy maintsy anadinan'Andriamanitra ny manam-pahefana rehetra ny amin'izay nampiasany ny fahefana nomen'Andriamanitra sy nampindramin'Andriamanitra azy ka inona moa no nampiasainao ny fahefanao nentinao anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fahefana zay teo ampelantananao ary eto dia tetena nareo solombavam-bahoaka fa na anareo zay iandehanana zao volavolan-dalàna zao any amin'ny gouvernement amin'ny fotoana izay iadinareo fo ijoroanareo ny ahatanteraka an'izao lalàna zao dia tadidio fa mijeranareo Andriamanitra ary samy tsy maintsy mbola tsaraintsika rehetrarehetra ka dia meteza ry havana andinika fa tsy zavatra ohatran'izao mihitsy no entina tokony hoe olanino anivon'ny antemera-pirenena fa mba lalàna hafa hahay ateveno ny fanamafisana ny fandraisana tanana areo olona zay voasokajy voateniny voatoninareo ampiasao zay rehetra tokony ampiasaina sokafana zay rehetra tokony sokafana ampiana zay tokony ampiana fa tsy ny avortement na ny fanalanjaza no andeha atao lalàna mba hisorohana an'izany dia izao koa ry havana misy vidéo izay nataoko amresaka makasika an'io fanalanjaza io efa tamin'ny heritaona ary dia namaliko reo le fanontaniana marobe izay apetrako ny olona makasika azy io satria midebe ny olona manohana an'izy io dia milaza manao hoe ka le izy tsy nirina ka le izy tsy niteraka olana ho an'le reny ka le izy mamotika ny fiainan'le reny mpianakaviana tsy mbola tena olona koa reo zazy io dia ao anatin'le resantsika teo le hoe viol thérapeutique malformation dia ahoana daholo ny amalinana ireny fanontaniana samihafa ireny sy ny hoe nivataka io safidiko io dia koa le filazan'ny olona hoe tsy kristianina daholo akory ny olona rehetrarehetra fa ilalàna ho an'ny malagasy rehetrarehetra dia misy valiny koa zany fa tsy afaka ho zavaiketo ny amin'ny fotoana dia tahaka an'izany koa ny hoe resaky ny olona manana tranonjanaka zany fa tsy resaky ny lehilahy tahaka anareo ohatran'izao dia misy valiteny ihany afaka mijery n'izay vidéo zay ianao mba hahafahanao mamaly andreo hevitra samihafa zay familiviliana tiana hitondrana ny resaka IVG eo amin'ny firenena izao dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra mirary soantsika rehetra ry havana amen.